Jesosy Tompo, sotranao no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka indray miantso ny anaranao. Mideranao ray, mankalazanao, manajanao, manome voninahitranao. Jesosy, anandratranao indray aho ny amin'ny fahagagana sy ny fanovana izay nataonao tamin'ny fiainako. Jesosy, tiako ianao Jesosy, ka izara fonanao aho. Tompo, mangataka ny fanahy masinao hiasa amiko, andray ny kontrola ny tenako manontolo, satria anao aho fanahy masinao, tempolinao aho Andriamanitro. Jesosy, mangataka koa aho ny amin'ny olona tsiraray avy. Ka ny fanahy masinao ikasika ny olona tsiraray avy. Ka aoka Jesosy, ianao no iaona amin'izy ireo Jesosy, satria izany no tianao Jesosy, ny iaonanay aminao izay tsiraray avy, ary iverina aminao Jesosy, ho tonga olonao hiditra ny fanjakanao. Misaotra Jesosy, aja ho anao rery ihany, voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao momba ny ranomanitra. Eny, mety ho gaga ianao hoe inona no tsy mampety ny ranomanitra. Amiko manokana dia tsy mety amiko intsony ny ranomanitra, satria nampahafantariny Jesosy izany ary nafahany tamin'izany aho. Tsy manery anao aho akory hoe aza manao ranomanitra intsony na hoe miala amin'izany, fa anao ny safidy. Anao ny safidy tompoko, fa kosa ny teny izay nampitondrain Jesosy ahy dia tsy maintsy manambara aho, satria sao dia nadinan Jesosy ahy ny ranao na iza ianao, ka izany no mahatonga ahy hijoro vavolombelona ny aminy izay nataon Jesosy tamiko. Ry havana, efa maro ihany ny fijoroana vavolombelona izay nataoko any amin'ny video any manambara ny amin'ny niaonako tamin'i Jesosy sy natongavan Jesosy tato an-tranoko. Alleluia. Satria ry havana, rehefa tena nanaiky aho ankato azy irery ihany, nanaraka azy irery ihany, ny bebaka eo anatrehany dia nikasika izy ary nahita azy aho. Misy ten'Andriamanitra vitsy nomeny tompo vakiko anamarinana bebe kokoa momba ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay ho tantaraiko rehefa avy eo. Ho vakiantsika ny ao amin'ny jaonina voalohany toko 2 andiny 15 ka hatramin'ny 17. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Horaisintsika ihany koa Galatiana toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny 1:20. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
Fa miariary ny asa nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanompo-tsampy, fitehirizana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilay, fialonana, lolompo, fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamona, filalaovan-dratsy sy ny toy izany izay ampitandremako anareo raha teo tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Amen. Dia tenin'Andriamanitra farany azy eo vakiako dia ao amin'ny Isaia 7 andininy 4:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hosoloina zavatra maimbo ny ranomanitra, hosoloina mahazaka ny fehikibo tsara, hosoloina loha sola ny volo voavotra tsara, hosoloina akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba, ary hosoloina marika amin'ny vy mahamay ny HATSARAN-TAREHY. Amen. Ry havana, ireo tenin'Andriamanitra anankitelo ireo dia manambara ny amin'ny mahazava-poana ny zavatra izay misy eto amin'izao tontolo izao, ary ny fampitandreman'i Jesosy antsika koa. Ao amin'ny Galatiana vakiantsika teo dia ilay hoe fijejojejona ihany no raisiko, fa ireo ota rehetra ireo izay voatonona tsiraray teo dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, izay ny tenin'Andriamanitra teo, fa ny hoe fijejojejona io ihany no raisiko. Ry havana, ijoro vavolombelona aminao ahako. Tamin'ny fotoana nanafahan'ny Tompo ahy tao anatin'ireny koa ny nanafahan'ny Tompo ahy tamin'ny ranomanitra. Izahako dia tena tia ranomanitra, kanefa no ny fantatro nampahafantarany fanahy masina tamiko fa tsy nakasitrahan'i Jesosy dia nariko avokoa, satria tsy eken'ny Tompo izany. Ry havana, rehefa tonga ny fotoana nanafahan'ny Tompo ahy tsy hanao ranomanitra intsony dia nampahafantariny Tompo tamiko fa ny ranomanitra dia mamperikerika olona ary mampanota olona. Na lehilahy na vehivavy ianao ka manao ranomanitra, na firy taona ianao, dia ny ankizy tanora ary dia hitodika hijerenao. Ary misy ara miteny hoe manitra be ny ranomanitra anao. Na tsy ny sasany olona nanao izany, na maloto ny olona nanao izany, dia vao manao ranomanitra dia efa mitarik'olona ianao ampanota olona. Nefa ny ranomanitra io dia nampahafantarany fanahy masina tamiko no ny afaka ahako fa fofona maimbo io ranomanitra io. Tao aoriana nanafahan'ny Tompo ahy tamin'ny ranomanitra dia nosokafan'ny Tompo ny masom-panahiko, are ny fofona izay amin'ny olona misy devoly na misy sampy na misy ody. Ry havana, indray andro raha niditra tamin'ny magazay anankiray ahako dia eo ampijerevana an'ilay entana zany dia nisy olona eniko miresaka mandalo tsy alavitra eo akaiky eo. Ny zavatra nampagaga ahy noho ny janona kely teo akaiky teo ireo olo ireo dia nare fofona tena maimbo be mihitsy ahako, tena maimbo, tsy mbola na eno fofona maimbo be toy izany ahako na dia nisy ordira ary, fa tena hoe nahagaga ahy izany fofona izany. Nefany ireo olona ireo dia olona madio, tena hoe madio amin'ny fitafiany sy hita mihitsy hoe olona mikarakara vatana, ary olona fotsy hoditra izy ireo. Dia gaga be nare an'le fofona, tena tsy zakako izany le fofona. Dia noho ny avy eo nanontany ny Tompo ahako, dia hoy ny Tompo miantso ahy,
ny fofona izay eninao dia ny fofona sampy izay tompon'izy ireo. Izay ny anankiray. Manaraka an'izay, indray andro koa nisy malagasy izy ireo. Raha ny fampiarahaba izahay dia ny fanoroka ohatran'ireny fatao mahazatra ireny. Fa tsoroko aminareo tsara fa tsy zakako. Tena tsy zakako ny fofona eniko tamin'ny oroko. Tena nangoraka ny foko satria madio ireo olona ireo. Fa ilay fofona dia tena fofona ody. Ody. Nampahafantarin'ny tompo ahy fa mbola voageja ny fanompo-tsampy ireo olona ireo. Ry havana. Izany fofona izany ireo izay voalaza teo ireo dia fofopaty. Fofopaty izany hoe ny tenan'ilay olona dia efa maty ara-panahy. Satria ny mahatonga izany dia rehefa tsy ao aminao Jesosy ka raha mbola manompo sampy ianao na mivavaka amin'ny statut ianao dia efa maty ara-panahy ilay olona. Mila mitandrina isika tompoko. Manarak'izay, indray andro koa raha andeha aho hiditra amin'ny magazay anankiray fa azarako nandeha tamin'ny magazay io teo aloha antaona maro izay tamin'izako mbola nampiasa lokona volo nampiasa ranomanitra sy karazan'ireny, lokomena isan-karazan'ireny. Dia niditra tao amin'ilay magazay ako 2 taona lasa teo eo izay. De vao niditra teo amin'ny varavaran'ilay magazay ahako dia eniko ny fanamasina entitra be tamiko hoe tsisy zavatra hovidinao ato. Ohatraohatran'izay zany no tenen'ny fanamasina. Mivoato ianao fa tsisy zavatra hovidinao ato. Ity magazay ity, magazay an Jezebela ity. Teo aloha tsy nampaninina izany. Feno karazan-tsary na vehivavy amina makiazy lokomena, fofona ranomanitra, maimbo tanteraka tamiko ary vao niditra tao tokotrany ahako dia tena tsy zakako intsony izany. Dia nasain'i Jesosy nivoaka tao ahako. Noho ny fanekeko ny ala tamin'ny fitiavana izao tontolo izao. Araka ny novakintsika teo tao amin'ny jaonina voalohany hoe aza tia izao tontolo izao sy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao no nampahafantaran'ny tompo ahy sy nanokafa ny tompo ny masom-panahiko, ny fanahy izay ao anatiko, mahalala ny zava-miafina izay tsy fantatritsika zanak'olombelona. Jesosy dia manome antsika malalaka izany raha ohatra ka manaiky isika. Izay le ato amin'ny Isaia novakintsika teo hoe hosoloina zavatra maimbo ny ranomanitra. Izay le zavatra iseho any amin'ny elo. Hosoloina zavatra maimbo ny ranomanitra. Ary toizany ny tenin'Andriamanitra hoe hosoloina mahazaka ny fehikibo tsara, hosoloina loha sola ny volo voavotra tsara, hosoloina akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba, ary hosoloina marika amin'ny vy mahamay ny HATSARAN-TAREHY. Tena hoe ho potipotehan'ny Satana ao ampijalian'ny Satana. Lasa zavatra maimbo ny ranomanitra tonga any amin'ny hafobe. Misy ny mijoro vavolombelona izany. Hosoloina mahazaka ny fehikibo tsara, tady fampijaliana, hosoloina loha sola ny volo voavoatra tsara, ho may ny afo, ry havana, zava-doza. Ary hosoloina akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba. Izany hoe alahelo foana mandrakizay, tsisy fiafaranany any amin'ny hafobe. Ary hosoloina marika amin'ny vy mahamay ny HATSARAN-TAREHY. Ny fahatsaran-tarehy antsika ety ambonin'ny tany dia ho levina izany raha any amin'ny hafobe any. Vy mahamay no ampijalian'ny Satana ho an'izay olona tonga any. Tao amin'ny Galatiana dia nivakintsika telo hoe fijejojejona tsy handova koa ny fanjakan'Andriamanitra. Ny ranomanitra dia mampalatsaka ao anaty fijejojejona. Eny tompoko, mahalatsaka ao anaty fijejojejona satria rehefa hivoaka ka tsy hanao ranomanitra dia ohatrany hoe hafahafa satria zatra. Izay nahazo ahy teo aloha, latsaka tao anatin'izany.
tena latsaka mihitsy satria manisy ranomanitra foana dia mahatsiaro hoe manitra be nefa ny ay poizina no nisy tamiko. Ry havana, tianao Jesosy taka ny fitiavany ahy. Aza tia izao tontolo izao intsony. Misara mihitsy amin'ny fomba ny nofo rehetra, amin'ny fombafomba rehetra. Izay vao afaka isika iaona amin'ny Jesosy. Aoka ametraka fanontaniana ianao amin'ny tenanao. Mbola misy sampy ve eo amin'ny fiainanao? Mbola misy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve eo amin'ny fiainanao? Fa tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy isika. Na dia hanompo anazy foana ara isan'andro dia tsy ho tafiditra mihitsy ny fanjakany. Mahereza tompoko, fefakaiky Jesosy, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Amen.